Raha io nanao izay ratsy indrindra teo masinao zahay. Te hiezaka andeha marina nefa lavo ihany. Androany tompo raiso. Ja, volontaire zany dia efa miara-mitsika jiaby manaraka tsy tapaka ny groupe Salfa. Volontaire zany dia soratsika ny Andriamanitra tampony loha zany mbola ahafahantsika mifampiresaka mitapatapaka tokony ihany zany. Dia nangarana anazy anarako feno Sens Elito Gaetan, afaka antsoina hoe Elito. Za zany avy amanoraka zany faviako zany. Ny placement vocal ako zany deuxième voix zany. Deuxième voix zany misy agnatin'ilay groupe Salfa. Anisan'ny tegna nasaraka anazy zao andeha agnatin'ilay groupe zany dia zao hoe za zany anisan'ny efa tiako zany hoe mihira zany. Dia misy fotoana zany naheno hoe magnano casting zany ilay groupe Salfa ahafahana mitsoka agnatin'ilay fikambanana zany. Dia naheno an'igny zaho hoe ahoana ka osika zany mety aminao zany. Dia nandeha za dia nagnano an'ilay casting zany. Dia tamin'izany tentegna be mba ho tafiditra regny eo za sao. Dia nandeha ilay casting dia voaray zany za dia anisan'ny nafaly be anazy zany hoe agnaty fikambanana iny zany za nafaly. Anisan'ny tegna nanamarika ny tsarako tegna hoe tsy adino zany zay tamin'ilay hoe fagnomanana ny firavagna bonane zany. Tamin'izany anisan'ny organisation nilamina, fety, nifankatia, ny fety zany. Anisan'ny hoe mahafinaritra. Dia nazy no tegna tiako zany aloha dia za tiako misôsy. Misôsy tegna hoe wow. Ilay tegna tiako zany tegna hoe ankafiziko ilay hoe mamelany. Misy ny raha mamelany tegna hoe latify. Ja, ny hafitranana fa tsy dia lava be fa foizy kely any. Ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny tetsy zany groupe Salfa na koa hoe salama fidiran'Andriamanitra zany. Dia magnaraka tsy tapaka ny pasy fa ho hitantsika ao zany ny hira, ny fampianarana maro samihafa ahafahantsika mideran'i Jesosy zany mipaharantsika zany. Zay foana raha sy Semizuja kama fuizan, eluna sadi